dia mbola mamerina ny farapala hatrany anareo rehetra zany dia mbola misaotranareo ihany koa tonga eto amin'ity concertna ity dia tsy ho lava resaka be fa to dia hanomboka an'ilay programme izay dia ny anomboana anazy zany dia andany tekonomoto izay sanganasany Mozart dia manomboka après an'izay misy ny Carole Adeste Fidèle izay efa haitsika amin'ilay hoe avy Armino dia vita izay dia hanao ny canon ny Passion Belle itsika dia mino finaritra tompoko dia raha ohatra ny hoe tian'ny amin'ny fihetsem-ponareo nareo dia afaka mitehaka misaotra betsaka.
mankasitraka tompoko indroko fa nafinaritra atsika ireo hira vitsivitsy ireo ary notoizana amin'ny hira vitsivitsy manaraka izany dia ny petite musique de nuit petite musique de nuit deuxième mouvement any Mozart, avy eo ny perfect any Ed Sheeran izay hira moderne ary ny Carol Christmas misaotra tompoko.
sanganasany Abigail Razafy-Sambetsy itendry ny sonate KV 545 sanganasany Mozart. Andante tendremrery amin'ny piano ary ny rondo tendry miaraka amin'ny orchestre. Dia manaraka izany irany trouvé dans ma vie à présence izay sanganasany Gianada ataony miaraka amin'ny orchestre ny finaritra tompo.
makasitraka mbola naritra ny manay akitry dia efa divadiva marana ny tapany voalohany sika dia izao zany dia hanao any concerto grosso numéro 3 en sol majeur izay nosoratany papi docteur anay professeur Olivier José Razafy-Tambay izy mikarakara sy natonga anay tosany zavatra izao dia manaraka izany ataonay prendre un enfant par la main iarahanay amin'ny cœur dia mifinaritra tompoko.
koa ny fizarana voalohany tamin'ny hira nataon'ny ankizy teo zany ko ampatsiany concert ankizy hijanona kely izy ireo vetivety dia aveo dia teny resy rehefa velo le hira natao zany nataonay androany zany dia mihirany hoe ny krismasy satria akakely ny krismasy fa koa zany ny hira nataonay teo koa zany be dia be ny hira moderne sy misy koa ny moderne dia misy hira tsara pendant un enfant par la main tsara tsara Sudah besar dari satu kuat, sudah di satu berapa nih simulasi itu, even berapa tambah dulu, berapa terus simulasi itu motor dan saya. Jadi sudah besar dari misnya tuh sudah beda. Alice is not good for sortir. Berapa terus kita dari simulasi itu. Isotika dijani deuxième partie iratelo voalohany manaraka dia Alléluia Léonard Cohen ataony orchestre miaraka amin'ny chœur ny faharoa dia ny Caroline Christmas erana amin'ny chœur ihany ary ny fahatelo dia ny Fiertes Quartet any Mozart mahafinaritra ary tompoko. Hallelujah.
Brian, c'est notre petit-fils. Avec Abigail.
Mankasitraka antsika rehetra tompoko. Inoko fa mahafinaritra anareo ireo nataonareo dia hita misongadina natao anatin'izany no talentan'ireto mpitendry instrument avant-antsika reto. Dia ankehitriny dia manatsa anareo indray izay hiaino ireto hira manaraka ireto. Dia Carole Christmas ririna rehefa izay sy ny haino. Aorianan'izany dia ny romance enfin any Beethoven izay violoniste anankiray manao ny solo. Dia aorianan'izay dia hanao ny pastoral sanganatsan'ny Corélie izay hira krismasy klasika. Mihaino finaritra ary tompoko.
Sitraka toloko tsy ho lava resaka moa fa tonga dia voatolotra ny hira anankitelo farany dia ny divertimento 138 ny Mozart dia ny Chemifil Veil of Tonight any Elton John ary ny farany dia ny Petite Musique de Nuit any Mozart ihany koa izay ho ataon'ny orchestre.
tsy adinoka tompo asina iorona afanirikatra dia mba misiasinareo zay fonareo dia nataony anatin'le valopy misy le valopy zany a atao anatin'le iorona kely arika rehefa aveo saotra besaka tompo raha misy surprise a nataonareo Saotra besaka indrindra tompoko, saotra besaka anareo rehetra, saotra besaka ampatoavanareo, saotra besaka fandrosoanareo anay, saotra besaka misy. Merci infiniment, merci d'être venu, merci pour tout, merci d'avoir regardé. Reto ankizy rehetra ny tompoko dia nitaizaina amin'ny lafin'ny mozika. Zay zavatra izay message zay tiako mba hampitaina mafy mihitsy zay satria zavatra io mozika io a tena fitaizana azy satria ankizy mihitsy io zao ny zavatra tena tsy tsapany ohatra mbola tsy tsapantsika aty amin'ny tany mandroso ohatran'izany a ny mozika eka misy zavatra hoentiny izy io mozika klasika zany ny mozika klasika manana mozika klasika tsika malagasy fa tsy trandrahantsika dia zao le mozika klasika io zany a misy zavatra telo hoentiny izy io le olona tsy hoe manao mozika koa fa ny mihaino fotsiny azy zany ohatra hoe mihaino Mozart ianao zao dia le amin'ny atodonao mihitsiny a nisy ohatrany hoe misy fampitoniana be dia matanda lasa manana saina tena ohatrany hoe milamina be ianao dia ny zavatra vokany voalohany zany a le hoe esprit de création mamoromorona le sain'le olona mihaino mozika zany tsy voatery musicien izy a fa tia mihaino mozika fotsiny izy a dia avy eo izy zany manana toe-tsaina mamorona dia ohatrany hoe manofinofy izy zany hoe manasa dia ohatra manana misy ohatra projet ataony zany dia hitany hoe misy zavatra mamorona zavatra izy zay ny fitombon'ireny le zavatra an'ireny zavatra foronana manina le firenena mamorona zavatra be dabe ny tantaloha ohatran'izany fa voataizany le mozika dodolo le olona tsy manao mozika mihitsy izy fa mihaino fotsy izy tia Mozart izy ohatran'izany zay zany voalohany zany le esprit de création ny faharoa dia lasa manana toe-tsaina izy a mandray andraikitra zany hoe esprit d'entrepreneuriat zay nofinofisiny zany dia tanterahany
dia tsy magaga izy mamorona orinasa izy mamorona any izy mivoatra be izy a dia zay tsy magaga mihitsy amin'le firenena mandroso a misy zavatra mpitondra be da be leader be da be a voataizan'le mozika izy a dia manana mamorona zavatra betsaka izy dia zay a dia l'esprit d'entrepreneuriat a tanterahany le zavatra nofinofisy dia ny critère fahatelo a ny fifehezan-tena misy discipline rehefa tratra amin'le mozika izy a tratra ny discipline fotsiny any io dia zavatra olona mandeha amin'ny zavatra mahitsy foana izy amin'ny zavatra ataony le izy zay ny tena ohatrany hoe ny antony tena ohatrany hoe ampitainay efatra amin'ny ela misy fataona maro nampitany zavatra zay fa zao ny zavatra tena tokony fantatra ohatra fotsiny zay nira Mozart iny zao Mozart reny nira mozika reny a tena mampakatra ny quotient intellectuel ny ankizy mihaino Mozart izy mianatra mozika izy dia ohatrany mahiritritra ny saina dia lasa na fianarana ary manory tsara ohatran'izany misy discipline izy zany dia zao ny zavatra tena tsapa mihitsy zany a firenena manan-karena rehetra dia manana mozika isika tontolo sinoa japonais coréenne reo nkeka tsy niteny mihitsy reo hoe mozika asika ka ntalefana dia tsy manao an'io zay fa reny olona reny tena mitrandraka be mihitsy izy matanjaka be ny sinoa kely reny manao mozika klasika ohatran'izany manao Mozart izy ohatran tena matanjaka be mihitsy tsy magaga raha le firenena mamokatra olona be da be misaina mieritreritra mamorona ny zavatra dia manangy dia zao zany le mozika zany a tena fampandrosona akolaka io raha tsy miditra amin'io a tsy mamoaka ilita be da be mihitsika fa ilaina le izy dia ny mozika klasika io a diso olona fa tsy hoe vahina fa tsika mana mozika klasika gasy be da be tsika fa tsy voatrandraka mihitsy ny misy zavatra tokony misy tanora reny tena mahay mozika be mihitsy tena fa tsisy sehoany tsisy ena dia ohatra fefarany izy da takony eny dia zay le zany a dia mifirenena matanjaka na izay zara vao mijery firenena matanjaka anao a dia misy mozika tsika matanjaka be daholo eo zany hoe nanjakany mpanjaka taloha mpanjaka ny ainy atao mozika klasika izy dia nidomine ny daholo fotsiny le olona atao aminy zany ohatran'izany nizy nitantana ny firenena dia zay le zavatra hoe misy toe-tsaina avoakan'io mozika klasika io fa tokony mba hanolo dia jereo zara-miseho a ny firenena mahantra tsy mana mozika klasika mihitsy satria dia tena dia ohatra le olona zany miaina misy nandro ohatran'izao fotsiny dia tsy mba manana toe-tsaina hoe manomikarokaroko na zany ka io zavatra io mahatonga anay miady misy amin'ny anina zay moa faly mahitan'ny filarmonika moa tronina vana fa filarmonika zao tena miezaka mafitsy manaparitaka le orchestre filarmonika Antananarivo moa mamparitaka le mozika fa apart tao mozika io fa io a mava amin'io ny voan'ny olona manatsaina be da be raha tianareo fatara nge raha tsy mamangy reny nge ka nanao mozika zay ny mba masapa antsika Einstein olona musicien be mihitsy tena ohatrany hoe ny zavatra navoakany tena zavatra ohatrany hoe ny turque na zavatra betsaka misy izy zay le zavatra zany a dia raha te ampandroso firenentsika zay efa ny dinaitra amin'ny ela mihitsy hoe fampandrosona kolaka ny mozika klasika io tsy manetsika ny any fa niara ao anatin'le ary izy zany dia zay zavatra zay zany a ohatrany hoe fampandrosona tokony mba miezaka daholo tsika malagasy zany a trandrao mozika atsika misy mozika klasika gasy reny ohatrany hoe tsy voatrandraka mihitsy le izy dia fa raha voataiza amin'izay le olona tena ohatrany hoe mamoaka tsy ampozinareo mihitsy ny voan'le toe-tsaina zakely zao fotsiny zao ohatra fotsiny le mahitakizy taizany ay reto reo mbola kely deo vetivety fotsiny le nitaizana le nitaizana zao a tao anatin'ny mozika mbola kely eo dia vo nitaizana ay ny fianarany mandroso be ny discipline mandeha be mihitsy ny ohatran'izany dia zao ny ankizy lazainao ka manivo ny ankizy reo angamba roa folo taona zay niarahana tamin'ny ankizy toko dia hatramin'izay zany izy a nampianarinay mozika klasika dia ny lehibe indrindra amin'ireny zao a 6e année médecine dia ny oui dia ny anankiray a efa nivita anesthésie dia 3e année a ingénieur agronome 3e année a ingénieur génie civil ny vodivorony dia manao économie première année 4 dia manao commerce première année 4 dia kelikely moa zany terminal kely indrindra amin'ireny zao a classe de 4e le 4e zay a zay kely indrindra nalaiko tamin'le voanalaina izy tamin'izay izy a 14 mois zao izy a 12 ans zao izy a 4e dia zay antoko fa tena hitantsika zany fa le fanaovana muzika ohatrany teny toko teo misy quotient mampiakatra koa quotient intellectuel. Je parlerai français peut-être pour nos amis. Mon mari qui est donc chirurgien,
vous, comme c'est la première fois que vous venez ici, alors j'aimerais que vous parliez un peu de notre orphelinat. On était là depuis 12 ans. Ça fait 12 ans qu'on a ouvert l'orphelinat Saint-Paul, ça s'appelle. Et nous, donc, on leur a appris, évidemment, l'école, parce qu'ils ont l'école, et puis la musique aussi. La musique classique et la musique en général classique. Et ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que la musique est vraiment très bien pour l'intellectualité. C'est bien parce que ça entraîne la responsabilité, ça peut entraîner la création, ça peut entraîner la responsabilité. Ah, la discipline, excusez-moi, merci. La discipline. On est donc plus discipliné parce qu'avec apprendre toutes les notes, il faut être bien cadré, bien discipliné. Ce qui fait qu'il a dit que tous les pays internationaux donc, qui font de la musique classique progressent au point de vue économie, au point de vue industrie, au point de vue création. Parce que la musique classique est donc très importante pour développer un pays. Et que c'est vraiment dommage de ne pas apprendre la musique classique aux enfants. Ben nous donc, parce que lui il a été président de l'orchestre philharmonique avant, ben on a donc foncé sur les enfants. Les enfants ils ont commencé à apprendre les notes, on a appris les notes, et puis on a appris la musique, et puis maintenant, comme vous voyez, ils font tout. Ils font de Mozart, ils font de Pachelbel, ils font de tout. Ils peuvent apprendre tout. Et puis actuellement, parce qu'avant on était toujours plutôt cordes, puis actuellement on fait vent en même temps. Voilà, et c'est ça qu'il veut insister, qu'il faut apprendre la musique classique, et que c'est bien la musique classique, et qu'eux donc ils vont pas seulement à la musique classique, mais ils vont aussi à l'école. Et comme on a dit, ils réussissent à l'école, Dieu merci quoi. Voilà, et merci encore infiniment, merci de votre venue, merci de votre assistance, merci, vous êtes là pour nous. Parce que c'est un peu dommage, si on a appris, on a fait tout ça, et puis après, il n'y aura personne pour nous voir. Et vous êtes tous là, et merci infiniment. Zao amin'ny musique classique malagasy raha tiana androso firenena mahatra ila tsy mana musique classique firenena matanjaka mana musique classique dia tokony ampietretratsika kely zay maninona ny olona mavita mamorona zavatra maninona tsika tsy madoto mapetrapetrapotsy miandro fotsy ohatran'izany satria tsy ao anatin'le tsy voataiza le cerveau le firenena fa raha voataiza fotsiny tsika tsika dia mety voatra be mamoaka intellectuel tsika. Dia manantena andrina indray zay fotoanantsika amin'ny herintaona. Zay moa zany rehefa ataony ihany manao concert amin'ny tsara feky zany amin'ny fianarana miandro mafy feky izy ireo. Dia tsara zany le izy. Dia rehefa tsy ataony zay manao dia noho zany zay dia miteny rehetra hoe joyeux Noël et bonne année de la part de tous les enfants là. Raha manaraka zany maintsy mandeha Aya mipaka tompoko adiny pardon. Anao zay amin'ny Pâques, dia anao hirana Pâques rehetra zay zany moderne zany sy classique, spécial Pâques. Dia averina indray izy à Pâques on va jouer. J'espère que ça va pas là. Efa mandeha Facebook to? Efa mandeha Facebook to? Ato foana to? Zafato misy site an'ireto ankizy reto Facebook enfant malgache et heureux zay ny anarany dia afaka visitentsika le site ahitana ny zavatra ataon'ny ankizy sy ny momba ny zareo rehetra. Izy ny teo amin'ny Cambridge zaza vazivazy azy manosika rehefa ataony ato mahafinaritra be ny ataonareo Luxembourg, Suisse, Cambridge, Corée, Japon, quand tu es en tu vas pas la tête là, pas manouska. Dia karakara tsara préparer an'ilay critère ny any ivelany fa tsy maintsy raha tsy azo hoe azo ny ato.
Non, mais c'était bien. Nous sommes voisins. D'ailleurs, demain matin, on va à la clinique. Ok, d'accord. Merci infiniment. On est prêt à craindre la sécurité. Il est Merci.
Tsy velorano ty ty raha sérieux be ty. Sérieux koa ty ka? Sérieux koa ty ka? Adama ve eto? Ary ihany eo am-pasany malamy? Je vais passer, revenez. Moi, je fais passer des gamins qui habitent pousser l'étude. Je sonne quand est-ce que je passe. Quand tu veux. N'importe quel jour. Oui. Das mandalana, je m'entends coordonner, le téléphone, ici. Za ndray zao tsisy bisy fa satria le caméra ihany de zao tamin'ny San Raymond zany satria tany zay namangy fa ala be fa very Jean-Jacques Azoko de nataniko misy Paul mihina hoe tianareo satria mivavana-kaiky Raymond Zoko amin'ny vatanareo andevina hoa zéro sans andeha hamonjy concert satria hamonjy concert tsy maintsy aplazan'ny professeur mivady andano izy izy fa tsisy an'izanao izy izy mazasy complet le izy fa sa mba adidy koa reny